Alleloia, alleloia. Miarabantsika rehetra ny tena koa mamangy atsika amin'ny alalan'izao sary sy feo izao izay permisiva avy amin'Andriamanitra raitsytoa tamin'ny alalany Jesosy Kristy. Voninahitra ho an'Andriamanitra raitsytoa sy Jesosy Kristy zanany mbola fahafahatsika miresaka iresaka ny sitrapon'Andriamanitra eto anio vetivety. Misy fotoana dia ararotintsika izay fotoana izay ilazantsika ny sitrapon'Andriamanitra sy andraisantsika afatra. Tahaka ny mahazatra moa rehefa anatin'ny fotoana mitselika tahaka izao zany dia nosafidiako manokana ny lohahevitra ny io ny amin'ny hoe ny fiainanay kristianina, ny fiainatsika kristianina. Tsika moa zao dia ao anatin'ny chemin de la croix, ny semaine ny pesa na ny paska izany. Tsy te hiditra de taille be am'izay isika fa isaorana ny tompo lehibe hoe andray afatra isika anio. Afatra inona moa no raisitsika fa avy hatrany dia ny pratika zany, ny fampiarana ny am'izay lalan'ny hazo fijaliana izay, ary jerentsika ao anatin'izay ny afatra sahazany amin'ny hoe fiainanay kristianina. Hoy ateo ao anatin'ny herinandron'ny paska isika, ny paskatsika izay nomena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia paska tokana araka ny Koritianina voalohany toko 5 andininy 7 esorina ny masirasira ela. Koritianina voalohany toko 5 andininy 7 raha vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia hoe esorina ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo arak'izay tsy mahamisy masirasira anareo fa voavono Kristy paska moantsika. Io zany no meditetsika ato anatin'ity semaine ity, ato anatin'ity lalan'ny hazo fijaliana ity, ato anatin'ity fampitatsika andraisantsika afatra ity, fampitan'ny fanamasina afatra ity, dia ao anatin'izay isika no hijery an'ilay hoe fiainanay kristianina, ny fiainatsika, ny fiainako, ny fiainanao kristianina. Ao anatin'izay tsika no mangady afatra, ao anatin'izay tsika no mitalao amin'Andriamanitra raitsytoa, mifandraika indrindra amin'ity resaka paska ity hoe Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana, esorina ny masirasira ela mba ho vongana iray vaovao isika fa voavono Kristy paska ho antsika. De raina ny tompo vavaka vetivetsika, voninahitr'Andriamanitra raitsytoa Jesosy Kristy zanany ahafahantsika ihany koa manamasina ny teny sy ahafahan'ny teny mipaka ny ampotsika any, manindrona ny aty fanahintsika, mipaka ny émotion antsika lalina mihitsy amaolombelona antsika any, ary amadika an'izay ho tena teny avy amin'Andriamanitra marina sy teny sahaza antsika tsiraray avy araky ny hoe Andriamanitra raitsytoa mandinika ny vosiny fo. Misaotra anao zay Jesosy Kristy no izao fotoana izao mbola nomenao anay ahafahanay mandray afatra eto anio. Misaotra ny amin'ny lalan'ny hazo fijaliana noentinao roa arivo taona lasa izay. Raha noentinao zany lalan'ny hazo fijaliana izany dia mampatsiahy izany ianao anio, mampatsiahy izany ianao amin'izao fotoana izao, ary reconnaissant izay matsapa ary mifanandrify amin'izay indrindra Jesosy Kristy dia voakasika ny fiainanay kristianina, ny fiainako amin'ny maha kristianina, ny fiainan'ireto sœur sy frère ireto nizanizy kristianina mandre izao afatra izao mivantana anany après. Dia ao anatin'izay indrindra Jesosy Kristy no misy an'ilay mistery tao anatin'ny lalan'ny hazo fijaliana hoe voavono Kristy paska ho antsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy voninahitra ho an'Andriamanitra raitsytoa. Alleluia, amen. Eny ary ny fiainanay kristianina, ny fiainako kristianina, ny fiainatsika kristianina. Andao jerentsika mifanandrify amin'ity lalan'ny hazo fijaliana ity, ity ny herinandro namaky vakiny Jesosy Kristy ny lalan'ny hazo fijaliana ity, natongavany teo amin'ny Koritianina voalohany toko 5 andininy 7 hoe
esorina ny masirasira ela ho tonga ho vongana vaovao isika tsiraray avy a fa voavono a Kristy izay no misele an'io a paska o antsika. Ny fiainatsika raha ohatra hoe mijanona isika amin'ny maha olombelona atsika zany, ilay ny foronatsika atao amin'ny sahany tena taranaka Adamaseva, de amin'izay fotoana izay tsika de mijanona eo amin'ny fetra hoe mpanota, mijanona eo amin'ny fetra hoe taranaka Adamaseva, mijanona eo amin'le fetra hoe taranaka misy ozina. Inona lay ozina? Lay ozina dia tsy inona akory fa lay ota ny tosy tamin'ny maha taranaka Adamaseva antsika. Averiko tsara hoe inona lay ozina? Lay ozina dia lay maha mpanota, io mihitsy lay ozina mila ôte atao anatitsika, mila miala atao anatitsika, mila miongotra atao anatitsika. Satria io ota io izay mamikitra sy mifikitra sy mamaka misy fakany atao anatitsika, dia io le nilazaiko teo a, tsy izany no miteny fa ny famarinan'ny soratra masina no izahako azavaina aminao a, io no mahampanota atsika, io no mahataranaka Adamaseva atsika, io no mahataranaka ny menarana atsika. Satria lay menarana nakafanahany Adamaseva, lay menarana nahalavo fahalavona isika atao amin'ny sahany tena, dia tamin'ny alalan'ilay menarana symbolika an'ilay ota, io no tafapaka tao amin'ny Eva, ary rehefa tafapaka tao amin'ny Eva io a de nisy ny fiombonana tamin'ny Adama, lamatoan'ny zanak'olombelona. Dia tamin'ny alalan'ny Adama izay ray aman-dreny patriarka, première création reo anankiroa reo a, de ireo no mitohy ary tonga lien izaso ianao a, ary tao anatin'izay misy an'ilay ota namitsaka tato anatitsika, lay ota teraka tato anatitsika, lay ota izay velona tato anatitsika tao anatin'izay fahalavona Adamaseva izay. Eto amin'izay ary no misy an'le hoe fiainanay kristianina. Ny fiainanay kristianina, ny fiainatsika kristianina dia tokony a référence mandalo ny paska io. Ary zay mihitsy no antony nisehoan'i Jesosy Kristy, izay mihitsy no antony lalan'ny hazo fijaliana. Nao anatin'ilay lalan'ny hazo fijaliana dia misy passage izay tranché mihitsy par jour tao anatin'ilay herinandro. Tsy manana fotoana isika hidetahena an'izay, fa izay no fahendren'Andriamanitra tsy toa nampitondrainy an' Jesosy Kristy, nahafahany accomplissement an'ny fanavotana ny herin'ny soratra masina io hoe voavony Kristy paska ho antsika io, ahafahantsika mandray ny famonjena. Ny tena tiako hisaritana ny sainao a de lay herin'ny soratra masina, lay herin'ny filazantsara hoe voavony Kristy paska ho antsika. Io lay teny hoe voavony Kristy paska ho antsika io a, ao lay mystère ny famonjena. Inona moa lay mystère ny famonjena? Inona moa ilay mystère ny fiainana kristianina? Satria Jesosy Kristy izay nitondra an'io hazo fijaliana io, nandalo an'io lalan'ny hazo fijaliana io, nandalo an'io herinandro mpanapotehana, no potipotehana tao amin'ny tenan'i Jesosy Kristy, nampidirina tao amin'ny tenan-doany ny karazana souffrance, ny karazana fijaliana, ny karazana ady, ny karazany zavatra rehetra izay tsy afaka zakaitsika zanak'olombelona, endrika ota nampidirina tao amin'ny tenan' Jesosy Kristy tao anatin'io herinandro lalan'ny paska io a, izay mihitsy ilay fiainana kristianina. Na moa ny tia nampitaina amintsika tia ny soratra masina atongatana amintsika. Voalohany, Jesosy Kristy a nitondra ny fahotany zao tontolo zao, voavony Kristy. Korinthianina voalohany toko 5:17. Izay a dia misy ny mystère ny famonjena, satria ho voasantsika ilay mystère ny famonjena ao anatin'izay. Novonoanay Kristy, zao anefa Andriamanitra dia fanahy. Baiboly no miteny an'izany a. Fa kosa naka endrik'olombelona Andriamanitra tsy toa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Arao ny fanazavana. Averiko indray, Andriamanitra dia fanahy. Tao an-danitra tao Andriamanitra ny Jaona toko voalohany dia miteny mazava tsara amin'ny hoe tamin'ny voalohany teny a tao amin'Andriamanitra, miteny naharina an'izao rehetrarehetra izao, miteny dia Andriamanitra. Dia mitoy ihany ny famakiana
aty amin'ny toko sy andiny ambanimbany ity dia mazava ny soratra masina ny amin'ny hoe ary ny teny tonga nofo nonona tamintsika hitanay ny voninahiny voninahitra miendrika zanaka lahy itokana. Amen. Inona moa ny hevitra zany? Tamin'ny voalohany teny tao amin'Andriamanitra, ny teny dia Andriamanitra. Dia aty ambany ny soratra masina miteny fa ny teny tonga nofo, zany hoe lay teny tao amin'Andriamanitra, lay teny Andriamanitra, teny nahariana an'izao tontolo zao izao rehetrarehetra hitantsika zao, lay création tao amin'ny sahany teny. Iny teny iny dia Andriamanitra, tonga nofo. Nidina tamin'ny voninahitra miendrika zanakalahy tokana. Dia iza ilay zanakalahy tokana? Jesosy Kristy. Tao anatin'izay ilay mystera fisehoan'Andriamanitra tamin'ny hoe tonga zanaka olona izy ambany kely noho ny anjely. Zany hoe ilay entité Andriamanitra izany dia tonga zanaka olona, milaza zava-panahy Jesosy Kristy. Dia io amin'izay ilay maneho an'ilay fiainana kristianina, satria nisy fiainana tao an-danitra tao. Fiainana tamin'ny maha-Andriamanitra anazy, tao amin'ny fiainana celestiala, fiainana tao amin'ny divinité andraitsy to, milaza zava-panahy atsika. Dia iny fiainana iny no tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, naseho tamin'ny alalan'ny tena Jesosy Kristy, tamin'ny alalan'ny hazo fijaliana, fiainana kristianina Jesosy Kristy, fiainantsika izay ho samborintsika ihany koa amin'ny alalan'ny finoana, ianao sy izao ihany koa dia misambotra an'izay fiainana izay Jesosy Kristy. Eo amin'izay ilay mystera ny famonjena, eo amin'izay ilay mystera ny fiainana kristianina, eo amin'izay ilay zava-miafina. Hoe tao amin'i Jesosy Kristy ilay fiainana ny afina tao an-danitra tao, naseho tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Andriamanitra tonga ambany kely noho ny anjely. Zany akory tsy midika hoe tsy nisy Andriamanitra intsony tao an-danitra tao, mbola fanazavana hafa indray zay, ary fampianarana hafa indray fa hijanona aloha isika eto amin'ity mysterin'ny fiainanay kristianina ity Korinthiana voalohany toko 5:7. Fa maninona moa no hoe voavony Kristy? Ora nefa Andriamanitra dia fantatsika tsara fa Andriamanitra dia fanahy, ny fanahy dia tsy afaka vonoina, tsy afaka maty. Fa tsy maintsy mihitsy natosika sy naseho an'Andriamanitra ny fitiavany tao anatin'izay mystera hoe tonga olona izay isiny ny famonoana, isiny ny fahafatesana. Arao tsara ilay fa indren'Andriamanitra sy mystera ny filazon tsara misongadina ao anatin'izany fanambarantsika izany. Averiko indray fa Andriamanitra dia fanahy, ny teny tonga nofo nidina tamintsika, lay Andriamanitra teny tonga nofo nidina tamintsika, hitanay ny voninahitra ny filazon tsara, hitanay ny voninahiny miendrika zanakalahy tokana, hitatsika ny voninahiny eto amin'ity fiainana kristianina ity, Korinthiana voalohany toko 5:7, ary miara-milaza isika izao any amin'ny filazon tsara. Voavony Kristy, important be ilay zava-miafy ny filazon tsara eo, satria Jesosy Kristy natao tonga nofo mihitsy mba hahafahan'ilay fahafatesana mipetraka amin'ny fahamarinany soratra masina, satria nofo ny mety maty dia raina ny tombo. Fa kosa ilay fahafatesana dia nosafidiana mihitsy amin'ny alalan'ny zanaka izay tao amin'ny tenan'Andriamanitra ihany. Averiko indray fa ny fahafatesana dia nofidiana mihitsy tamin'ny alalan'ny zanaka izay tao amin'ny tenan'Andriamanitra raitsy toy ihany, satria tsy afaka vatana izay tsy avy ao amin'Andriamanitra no isy-pahafatesana. Satria raha vatana izay tsy avy ao amin'Andriamanitra no nisy-pahafatesana dia mijanona fahafatesana izay la preuve. Adama sy Eva rehefa lava izy tao amin'ny sary tena, fahafatesana voalohany dia mijanona ho mpanota foana izy. Fa tsy maintsy nisiny ilay fisininy fisehoan'ny mysterin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay décortiquen'ny filazon tsara amintsika eto, mba hisy-piainana fahavelomana indray. Ary izay mihitsy ilay ambaran'ny soratra masina eto atao anatin'ny mysterin'ny Paska, ny herinandro ny fijaliana, ny herinandro pahafatesana, ny herinandro pahoriana izay noentin'i Jesosy Kristy tamin'ny tenany, noentin'Andriamanitra tsy to tamin'ny alalany zanaka Jesosy Kristy. Raha manazava amintsika zany ny soratra masina eto ny amin'ny ministeran'ny, averiko indray, raha manazava amintsika zany ny soratra masina eto amin'ny alalan'ny mysterin'ity fiainanay kristianina ity, atao amin'ity hoe fahafatesana atao amin'ny tenan'i Jesosy Kristy ity,
Andriamanitra tsy mety maty satria Andriamanitra dia fanahy. Fa ny fahafatesana izay tao amin'ny tenan Jesosy Kristy kosa, dikan'izay dia ny antom-pahafatesana dia ilay fahotantsika tao amin'ny sahala tena. Eto ilay mystera izay revelen'ny soratra masina amintsika. Ny fiainanay kristianina izany eto, nizaniza izy mino an'izany, dia selen'ny fahamarinan'ny soratra masina eto amin'ity hoe Koritianina 1:5-7 hoe voavony Kristy, izany hoe dikan'izay hoe voavony Kristy izay dia raha voavony zany Kristy dia ny antom-pamonoana ny Kristy dia ilay famonoana n'ilay fahotana tao amin'ny sahala tena. Amen. Tsara ny tompo. Ary zay mihitsy ilay mystère revelen'ny soratra masina amintsika. Averiko indray fa hoe ny hevitry ny soratra masina zany eto amin'ity Koritianina 1:5-7 hoe fa voavony Kristy, pasika ho antsika, fanavotana ho antsika, passé par-dessus an'ilay fahafatesana. Ilay fahafatesana dia ilay fahotana nolovaina tao amin'ny sahala tena. Iny mampanota antsika. Fa kosa rehefa voavony Kristy ary maty mihitsy hidina tany amin'ny fiainatsika, dia dikan'izay dia niara-levina teo amin'ny hazo fijaliana ihany koa ny endrim-pahotana rehetrarehetra tamin'ny tenako a, tamin'ny tenanao teto amin'ity zao tontolo zao ity. Dikan'izay dia hoe nizanizy izy mino an'ity herinandro ny simpiainana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ity, namonona azy, nampahoriana anazy, ary tao anatin'le fampahoriana mihitsy ny nanapotipotehana ny nofony. Dikan'izay dia hoe tao mihitsy no nanapotipotehana ny décortiquena n'ilay fahotana, tao amin'ny nofony mihitsy no nandevonana, nandrasandrasana, nanapotipotehana, nanimba simbany. Zany hoe tena hoe nandevonana, tena hoe nitorotoroana mihitsy an'ilay fahotana tao amin'ny tenan Jesosy Kristy tao anatin'io herinandro ny Koritianina 1:5-7. Zany hoe raha voavony zany Kristy dia tsy Kristy no maty fa ny fahotantsika no vonoana tamin'ny alalana hoe voavony Kristy, pasika ho antsika. Ary tamin'ny fahatateran'izay, ny accomplissement an'izay rehefa nisy ny résurrection, rehefa nisy ny fidinana tany amin'ny fiainatsika tany amin'ny fahafatesana, dia naterina tany mihitsy ilay endrim-pahotana rehetrarehetra rehefa levonina teo amin'ny hazo fijaliana, dia ny separena teo amin'izay hoe fiainana sy fahafatesana. Ho an'izay tsy mino rehetrarehetra zany dia voavitra any amin'ny fiainatsika tao amin'ny côté asa natadidinareo ilay fanoaran'i Jesosy Kristy, ny amin'ilay mpanan-karena sy ny amin'ilay Lazarosy, ny alika ny lelaka ny ferina. Iny no mame image préfiguration ana zavatra ambaratsika izay. Dia à partir an'izay dia nisaraka tanteraka amin'izay ny fahafatesana sy ny fiainana. Dia rehefa voavony teo amin'ny hazo fijaliana ny momba ny fahotana rehetra tamin'ny alalan'ny fampahoriana Jesosy Kristy tao anatin'ny mystère ny Koritianina 1:5-7 ity, araka ny fanambarana eto amin'ny soratra masina hoe fa voavony Kristy, Kristy anefa tsy mety maty, Kristy anefa mahazanak'Andriamanitra azy, sady Andriamanitra tao amin'ny tenan'Andriamanitra azy dia tsy mety maty izy. Dikan'izay dia ilay fahotantsika no vonoina, ny fahotantsika no natao maty teo amin'ny hazo fijaliana tao amin'ny tenan Jesosy Kristy. Izay ilay fiainanay kristianina. Ary eto ny ampitan'ny soratra masina hafatra amintsika, be da be no tsy mino ny pasika. Inona moa ny pasika? Jesosy Kristy nombohana teo amin'ny hazo fijaliana. Allez citer ny religion rehetrarehetra, averindreo hoe ndana cité ny religion rehetrarehetra. Makany amin'ny Islam ianao, makany amin'ny fomban-drazana malagasy ianao, makany amin'ny effet collectif ianao, makany amin'ny bouddhisme ianao, makany mialatsiny manonona an'izany rehetrarehetra zany, fa ireny rehetra ireny dia tsy mino ary tsy mandray an'io Koritianina 1:5-7 ny amin'ny hoe voavony Kristy. Tsy manaiky an'izany izy ary tsy ekena izy. Raha mandray ny finoana silamo fotsiny ianao dia hoe isao izy misy an Jesosy fa mijanona ho prophète, mijanona ho docteur, mijanona ho olo malaza tsara ny finoana. Fa tsy miraisiny mihitsy, tsy mandray an'io lalan'ny hazo fijaliana io izy, tsy mandray ny fahamarina an'io Koritianina 1:5-7 izy. Oro anefa ao amin'io mihitsy ilay hoe fahotantsika tao amin'ny sahala tena no vonoina araka ilay fanazavana no abordeko taminao teo araka ny fitarihan'ny fanamazana. Averiko indray, ny finoana rehetra ivelan'ny fanambarantsika sy ny finoantsika dia tsy mandray, tsy mino, tsy manaiky fa
voaomby teo amin'ny azo fijaliana Jesosy Kristy. Zay le hoe tsy fanekena an'izay hoe voaomby teo amin'ny azo fijaliana zay Jesosy Kristy, dia tsy fanekena ihany koa ny amin'ny hoe otanomboana teo amin'ny azo fijaliana, ary ihany lay fahasimbana. Dikan'izay dia tsy noekeny ilay fitiavan'Andriamanitra sy ilay mistera ny famonjena nomen'Andriamanitra totoa tamin'ny tenany tonga Jesosy Kristy ambany kely noho ny anjely. Ary eo lay anto tsipisy-pamonjena amin'ireny karazam-pinoana be da be isan-karazany ireny. Ary eo ihany koa no hanamafisako aminao ny amin'ny hoe ny fiainana kristiana zany dia tokony tena hoe misambotra, ary tsy vitany hoe misambotra fotsiny fa tokony ho velona mihitsy zany eo amin'ny fiainantsika io finoana. Korintiana voalohany toko 5:7 io ny amin'ny hoe tena voavony marina Kristy, ary iny lay Paska atao anatsika zany hoe tena voavony niaraka tamin'ny Kristy il y a 2000 ans marina ny fahotako, tena voavony tao amin'ny Kristy marina ilay faiblesseko, tena voavony tao amin'ny Kristy marina ilay sentipoko tamin'ny aretiko, ilay karazan-javatra rehetrarehetra mbola mampahory anahy. Dia ao anatin'ny finoanan'izay no misy ny fahavelomany soratra masina eto amin'ity hoe vongana vaovao, misy masirasira ela vaovao isika. Inona moa lay masirasira ela? Lay masirasira ela vaovao, lay masirasira vaovao dia lay vongana fanasina tenan Jesosy Kristy. Misy importance be zay zavatra izay hoe vongana vaovao, satria lay vongana nisitsika dia lay vongana niterahantsika tamin'ny mahataranaky Adama sy Eva tsika. Fa lay vongana vaovao kosa esory lay masirasira ela, satria rehefa voaombo tao amin'ny tenan Jesosy Kristy lay masirasira nahampanotatsika tamin'ny en tant que hoe taranaky Adama sy Eva, dia tonga vongana vaovao isika. Ary ao anatin'izay hoe manintsika tonga vongana vaovao zay, satria misy an'ilay fiforonana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Satria zadiny fa taorian'ilay fiombonana, taorian'ilay fanombohana Jesosy Kristy dia nisy ny fitsanganana tamin'ny maty. Teo dia niteny an'ilay passage hoe rehefa nombohana ny fahotany zao tontolo zao tao amin'ny tenan Jesosy Kristy dia nisy fisarahana, le bien et le mal. Levona tao amin'ny tenan'ny olona anankiray amin'izay ny endrim-pahotana, io lay vongana niterahantsika tamin'ny Adama sy Eva. Satria voaomby tao amin'ny tenan Jesosy Kristy, iny lay voaomby, iny mihitsy lay maty teo amin'ny hazo fijaliana. Satria matsy ny olona mieritreritra fa hoe Jesosy Kristy lay maty teo amin'ny hazo fijaliana. Symboliquement Jesosy Kristy no maty teo amin'ny hazo fijaliana, fa ny tena marina dia ny fahotako sy ny fahatanao lay voaomby teo amin'ny hazo fijaliana ary maty. Ary rehefa maty sy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana ny fahotako sy ny fahotanao, dia nisy vatana Jesosy Kristy nisy sandratra. Izay no proof fa ilay vatana Jesosy Kristy ny sandratra sy nitsangana dia tsy misy an'ilay masirasira tao amin'ny sahanidena intsony. Iny lay vongana vaovao, ary eo ilay misteriny ty Korintiana voalohany toko 5:7 ity. Zany hoe ny antom-pifoazatsika, ny antom-piainatsika, ny fiainatsika kristiana, ny fiainako ny fiainanao dia io fitsanganana io a partir ny hoe voavony Kristy Paska ho antsika. Dikan'izay le efa nazavaiko teo voavony lay fahotatsika nisy Paska ho antsika dia Kristy voavona teo amin'ny hazo fijaliana. Ary tao anatin'izay la fahotatsika voaomby teo amin'ny hazo fijaliana dia nisy vongana vaovao niala taoly amin'izay le fahotana tamin'ny tenantsika tao misahany etena. Ny finoana no andraisantsika an'izany averiko ndray, ny finoana no andraisanao an'izany averiko farany, ny finoana no andraisanao an'izany ary nizanizy ianao efa nanolo tena ho an Jesosy Kristy mino ary tokony ino mihitsy an'ity Paska resantsika eto ity Korintiana voalohany toko 5:7 ity, dia velona ao anatinao ny vilazon-tsara, velona ao anatinao ny fisandratana, velona ao anatinao ny fitsanganana amin'ny maty. Ilay fitsanganana maty dia misymboliser ny fiainana mandrakizay. Zany hoe misantatra sahady ny fiainana mandrakizay ianao, misantatra sahady lay vie éternelle ianao, lay vie céleste, fiainana ao an-danitra ao, miverina amin'ilay fiombonan'Andriamanitra tamin'ny Jesosy Kristy. Iny fiainana iny mihitsy no nentinidina ary ny sandratandray dia iny mihitsy ihany koa no mamelona anao izay
nandray an'ity famonjena Koritiana voalohany toko fahadimy andininy fahafito ity tsy inona izany fa nandray an'ilay famarinany filazontsara tanteraka teo amin'ny azo fijaliana hoe nomboan' Jesosy Kristy ny fahotako sy ny fahotanao. Amen. Averiko ihany tsy diso finoana ianao, mampahery ianao ary manamafy an'izany teny izany amin'ny tenako sy aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avec autorité. Averiko tsara mihitsy hoenao, ampaherezako anao, tsy diso finoana isika, tsy diso finoana ianao. Niza ianao minao an'ity Koritiana voalohany toko fahadimy andininy fahafito ity fa voavony Kristy Pasika ho antsika, tsy diso finoana ianao satria io fahotantsika io tao amin'ny sahany Edena azo tamin'ny alalan'ny fiombonana Satana sy Adama sy Eva fahalavony dia tontolo celestiale dimension natao amin'ny sahany Edena io. Dikan'izay dia ilay fahotana mihitsy tena hoe naharasy na olombelona atsika dia any anaty vatatsika any, any anaty rahatsika any, any anaty système atsika any, any anaty cellule atsika any. Izany no mahatonga atsika olona maty, andairana retina, andaira-pahoriana, miaina sentim-poa, miaina fijaliana, mahatsapa marary, mahatsapa jaly sy ny zavatra ohatrohatrany. Fa kosa ny antom-pisi-piainana tamin'ny alalan'ny Koritiana voalohany toko fahadimy andininy fahafito Jesosy Kristy dia io no fanombona ny reny rehetrarehetra ireny ary ao anatin'izay no isim-piainana fisandratana indray fiainana mandrakizay. Ao no misy ny fitsanganana maty, zany hoe mitsangana miala amin'ilay fahafatesana isika dia miakatra amin'ilay fahavelomana miaraka tamin'ny fitsanganana Jesosy Kristy, aspiré any amin'ilay fiainan-danitra. Amaranako azy dia hoy ateo hoe ny finoana rehetra dia tsy marika ny Koritiana voalohany toko fahadimy andininy fahafito. Manana fahendrena izy, miaina fomba izy, miaina sagesse izy, miaina n'izao karazana rariny sy nihitsiny rehetrarehetra izao izy. Fa kosa tsy ekeny Jesosy Kristy voavony Pasika ho antsika. Averiko ihany ary mafisiko ampaherezako anao, tsy diso finoana ianao. Mahereza sœur sy frère. Zany akory tsy midika fa hoe tsy miaina jaly intsony isika, tsy miaina souffrance intsony isika, tsy miaina fahoriana intsony isika, tsy miaina pression intsony isika, tsy miaina anton-javatra betabetaka izany isika. Tsy midika izany akory. Fa kosa satria isika mino an'ity Koritiana voalohany toko fahadimy andininy fahafito ity dia mivoaka ampandresy foana isika ao anatin'ireny. Ilay hoe mivoaka ampandresy tsy resaka positivisme, tsy resaka hoe manana ny tiany fikasana tsika ao amin'ny Baiboly dia isaky ny misy trangam-pahoriana dia maka tiany fikasana dia ao anatin'izay ny amelombelomantsika, ny fanahintsika, zavatra tsy ratsy zany fa ny zavatra ampitaiko amintsika dia ilay hoe fahatsapana mihitsy, zany hoe ilay fiainana n'ilay tenin'Andriamanitra mihitsy, ilay fiainana n'ity Koritiana voalohany toko fahadimy andininy fahafito ity. Zany hoe nininona mandalo eo amin'ny fiainantsika satria isika olombelona ety amin'ity zao tontolo zao ity, nininona fahoriana mikapoka atsika, nininona pression mitambesatra eo ambony lohantsika eo, nininona karazana problème, nininona karazana ady etseo, nininona karazana zavatra fahoriana fiainan'izao tontolo zao. Kaikaiky daholo ny olona miara-misento ao anatin'izany tsika, mafy zao fiainan'izao, na ny tenako ihany koa raha maiky an'izany satria miteny ilay côté olombelona. Fa mirassuré anao tsy diso finoana ianao, mirassuré anao velona atao anatintsika ilay Koritiana voalohany toko fahadimy, velona atao anatintsika ny herin'ny filazontsara, velona atao anatintsika ilay fiainam-pisandratana nomen'Andriamanitra tsy tota ny alalan'i Jesosy Kristy, velona atao anatintsika mihitsy ilay fiainana mandrakizay. Dikan'izay miavaka ny manompo sy ny tsy manompo, satria ao anatin'izany fitaraina rehetrarehetra izany, ao anatin'izany fisentona rehetrarehetra izany, ao anatin'izany jaly rehetrarehetra izany dia isika kosa mbola mahavita miara-misento amin'ny fanahy masina, mbola mahavita miaina fiainan-danitra satria lehibe la atao anatintsika noho izao zavatra iainantsika rehetrarehetra izao. Isika kosa izao sy anao ihany kosa dia mbola miara-misento amin'ny
soratra masina. Izasy anao ihany koa sa dia mbolina miara misento amin'ny zavatry ny lanitra. Izasy anao ihany koa sa dia mbolina misento ary miaina mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra malgré ny zavatra rehetrarehetra izay miseho eo amin'ny fiainantsika. Zano dia veriko ihany ary tsindriko fa tsy resaka hoe mampakatra moral isika fa tena miaina mihitsy an'ilay sitrapon'Andriamanitra. Ka ninona karazana jaly, ninona karazana fahoriana, ninona karazam-pijaliana, karazana tomany, karazana sento iaina ny nofontsika fa ilay côté fanahy ao anatin'ny tenantsika eny resaka courant esprit eny kosa dia tena matsapa mihitsy ilay fiadanana. Tsy miala aminao a Jesosy io, mifikitra aminao foana Jesosy. Ianao nefa nampiseho an'ny fiainan-danitra Jesosy. Tsapako reko mihitsy ilay fiainan-danitra, iainako mihitsy, tena mahafinaritra ilay fiainan-danitra. Ninona fijalianno zany ene ilay niainan Jesosy Kristy ao anatin'ny lalany hazo fijaliana. Averiko ndraiky izany no niainan Jesosy Kristy tao anatin'ny lalany hazo fijaliana. Zany le fiarahana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Ary tsy maintsy izay no ahafahantsika mahazo an'ilay fiainam-pisandratana après. Tsy maintsy izay no isandratantsika satria ao anatin'izay misy ny balance ahafahan'ny comparaison parfaite mihitsy hoe isy-piainana milahatra amin'ilay hoe fahoriana sy jaly. Zany zavatra izany no ampiomanako atsika sy ampaherezako atsika. Fiarahantsika amin'ny Jesosy Kristy dia tsy ilay resaka joli be 4-4 resaka mialatsiny efa tsy de teny an'izany loatra fa alako miaporte zava-panahy ato anatin'ity profil ity tsy tahaka an'ilay any amin'ny pejy fanairana ny olona fa milaza ny fahamarinan'ny soratra masina amintsika. Aveko tsara fa ao anatin'izay no isian'ny comparaison, ao anatin'izay no isian'ny balance ny amin'ny fiainan-danitra sy ny fiainana izay fiainam-pahoriana. Sœur, frère, finoana nandraisanao ny tenin'Andriamanitra, miaina an'izany ianao. Finoana nandraisanao ny Koritiana voalohany 5:17 ianao dia efa-pino velona ao anatinao ny herin'ny filazon-tsara. Nanaiky ianao voavony Kristy dikan'izay dia ilay fahotanao ihany koa dia efa voaombo, voavony teo amin'ny hazo fijaliana. Ninona situation anao ninona situation ako ninona fisetotsika ity amin'ity zao tontolo zao ity, izao zavatra rehetra izao dia maniry fatratra ny fampisehoana an'ilay tena zanak'Andriamanitra isika sy ianao io. Sœur, frère, raha lasa ranabavy eo amin'ny tompo ao anatin'ny herinandron'ny Paska isika izao fandinihan-tena. Ao anatin'izay fandinihan-tena izay dia mandinika ny tenantsika isika misaora azy fa ny famonjena izay noentin'i Jesosy Kristy nasehoana il y a 2000 ans. Io famonjena io dia tsy teo amin'ny hazo fijaliana fa efa ato anatiko ao anatinao. Ilay fitsanganany Jesosy Kristy tamin'izany il y a 2000 ans dia efa ato anatinao. Ilay fiainan-danitra tao an-danitra tao noentin'i Jesosy Kristy, noentiny nafahany namakivaky ny lalan'ny hazo fijaliana efa ao aminao. Niza ianao mino an'izany ka naharay an'ity Koritiana voalohany 5:17 ity, dikan'izay dia efa manana ny fiainana mandrakizay ianao. Zany zavatra teneniko anao zany dia fahatsapana mihitsy, expérience, satria izay no miprouver hoe ninona jaly iainantsika, ninona épreuve mitambesatra amintsika, mangeja atsika ity amin'ity zao tontolo zao ity, dia efa ao anatinao ilay fitsanganana amin'ny maty. Amen. Mino an'izany ve ianao? Miaina an'izany ve ianao? Voaray anao ve zany Koritiana voalohany 5:17 zany? Zany ny zavatra revelen'ny soratra masina amintsika. Zany ny zavatra revelen'ny soratra masina amiko sy aminao. Anjarantsika tsirairay avy no mamaly an'izany. Miaina an'izany ve ianao? Voaray anao ve zany? Hatria zany no antoka
hitsanganantsika amin'ny maty a après an'izao fahoriana rehetrarehetra zao izany hoe lay maziny lay azo fijaliana ia 2000 ans araka ity koritiana voalohany toko fahadimy andiny fafito ity de io no imaziny fiainatsika kristiana ihany ko ka zay marina sy juste araka ny soratra masina araka ny fiainana naseho an Jesosy Kristy nasehon'Andriamanitra raisoa tany alanan Jesosy Kristy en esprit en vérité marina dikan'izay de hoe nizaniza kristiana attesté naharay any herin'izay filazantsara izay herin'ny famarinan'izay soratra masina izay de izy ihany ko no efa miaina sahady an'ilay fitsanganana amin'ny maty zay efa voatahiry sahady ao amin'ny tenany ao amin'ny antom-panompony ao amin'ny antom-pisiny anjaratsika no mandiny tenany amin'izany a anjaratsika no miresaka amin'ny tompo a ny amin'izany a miresay ianao amin'ny tompo zay ihany ko miresaka amin'ny tompo a saotra azy isika misaotra anao zay Jesosy Kristy ny amin'izany teny voazara izany ny mystère ny fiainanay kristianina ny fiainanay kristianina zay no tehirizinao sy naseho anao teo amin'ny hazo fijaliana ary ny voalenao a tamin'ny alalan'izao fifampizarana izao misaotra tompo any amin'ny lalan'ny hazo fijaliana no entinao misaotra anao ihany koa raitsoto ny amin'ny fitiavana nasehonao tao anatin'izany rehetrarehetra izany voavony Kristy pasika fanavotana ho anay a rehefa voavony Kristy a de tsy Kristy no maty fa ny fahotanay kosa no nomboanao teo amin'ny hazo fijaliana fitiavana lehibe avy aminao zany raitsoto ianao no namelona ny teny taty anatinay ianao no namelona ny herin'ny teny taty anatinay ianao no mamelona ny herin'ny filazantsara taty anatinay ary mbola ianao no miazona anay araky ny efa finonay ianao Jesosy no mitahiry an'ireto rahalasina nambavy ireto ny teny fikasanao ny herin'ny filazantsaranao ny fahamarinana ny fiainana mandrakizay zay naseho anao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny herin'ny fitsanganana amin'ny maty ny vongana vaovao tanteraka atao aminao avokoa zany rehetrarehetra izany de izany koa ny voarainay nizanizy izahay mino ny teninao nizanizy izahay naharay mandray an'izany fahamarinana avy aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra tompony amin'ny famonjena misaotra ny amin'ny pasika misaotra ny amin'ny teny izay namoazanao a fananarana ho anay ny fampahatsiahivana reconnaissant izay reconnaissante izay a koritiana voalohany toko fahadimy andiny fafito a fiainana kristiana izany a fiainany reto rahalasaka nabavy reto izany makasitaka atsika rehetra tahiny tompo a efa misy fotoana dia manohy an'ity mystère-ny koritiana voalohany toko fahadimy andiny fafito ity ny fiainanay a kristiana ho persentsika foana ny zava-panahy mifamatotra amin'izay a toy izatsika atao anatin'ity herinandrony pasika ity tianao Jesosy a feloma tokoa misaotra atsika présente a misaotra anareo ihany ko zay manaraka après satria mety misy tsy tafiditra atao anatin'izao mifatana izao a zarazarao a ho atsika zay afaka mizara ho reniny ho voarain'ny sœur sy frère ankoatra ny fizarana ezaka ihany koa anao partage a tiako tenenantsika fotsiny efa vera ny profil diluilo fanosorana ity zany dia ezaka isika satria nisy fotoana izy en restriction be mihitsy a nisy ny signalement be da be sy loatra ohatran'izany bref vera indray zany tsika zao de resaka matetika izy sika zava-panahy mystère ny soratra masina sy ny ohatran'izany a ho resantsika eto amin'ity profil ity tsy tahaka an'ilay page a zay fanahiratsika sy resaka réflexion fa eto kosa atsika tena miresaka zava-panahy ny famonjena révélation a ny mystère ny zava-miafina ny fiombonana amin'i Jesosy Kristy ny tontolony zany ho resantsika ato amin'ity profil diluilo fanosorana aty zarazarao tianao Jesosy a tahiny tompo daholo sœur sy frère mahereza amin'ny asa-panompoantsika tianao Jesosy